Zay ny amin'iny fa ny fahenina hatramin'ny fahafolon'ny volana jona ho avy zao no anatanterahana ilay festival des films japonais 2024 manana ny mampiavaka azy ety hetsika ity satria maro ireo vahiny izay hianatrika izany hetsika goavana izany. Nisokatra raha-pitso enina jona ny hetsika ho an'ny horonan-tsary japonais festival de film japonais andiany faharoa. Miavaka ny hetsika amin'ity taona ity araka ny nambaran'Andriamatoa Ryuhei Ushua, ambasador'ny Japon Masasomono eto Madagasikara. Tonga eto Madagasikara ary handray anjara amin'ny festival de film japonais Yomoto Inuhiko, mpandalina ny tantaran'ny horonan-tsary japonais. Ankoatra izay hoy izy dia horonan-tsary miavaka no atolotra ny malagasy mandritra ny hetsika. Je dirais, il a plus de 130 publications de livres sont actifs, dont nombreux essais, des sites de voyage, études sérieuses, de nature académique, sur nombreux genres de culture. Auteur aussi d'un roman. Horonan-tsary dimy toy ny la recette d'anniversaire de 49 jours, le menu de samouraï, la source thermale d'Akitsu, les 7 samouraïs izay samy mampiseho ny fotom-pisainana ary ny fahasamihafana misy eo amin'ny fiarahamonina japonais no asehon'ny mpijery mandritra ny festival de film japonais. Ny horonan-tsary japonais izay nambarany Yomota Gorky Inuhiko fa manana mampiavaka azy tanteraka mihoatra amin'ny horonan-tsary avy any amin'ny firenena hafa. Également l'espérance, la petite espérance au sein de la société et également en même temps cette peur et cette terreur également qu'on trouve au sein de la société. Donc si vous voulez dire, c'est ce qu'on appelle le caractère japonais, quoi, ce qui fait le japonais. Ce que j'avais, je voulais, c'est que j'espérais en fait, c'est que ce que l'audience comprenne et voit également la diversité et la pluralité de la société nippone. Raha-pitso etsy amin'ny FM Analakely no hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny festival de film japonais. Raha ny fandaharam-potoana atolotra ny mpijery ao anatin'izany horonan-tsary izany ny Château dans le ciel arahan'ny famelabelaran-kevitra izay ho toto-sain'ny Yomoto Inuhiko, mpandalina ny tantaran'ny horonan-tsary japonais. Isy ihany koa ny hetsika izay ho toto-saina eny Masoivoan'ny Japon eny Ivandry ary eny amin'ny université Antananarivo. Tsy hifarana ny festival de film japonais raha tsy ny alarobia 10 jona izao eny amin'ny FM Analakely.